Mbola hijanona ao anatin'izay faneho-kevitra manoloana ny raharaha-pirenena izay ihany sika satria dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny vovonina ny fiarahamonim-pirenena any amin'ny faritany natsinanana iny amin'ny faritany Tomasina zany mitaky ny hamahanainga na ity disadisa ara-politika misy amin'izao fotoana izao ity ny fiarahamonim-pirenena satria dia latsaka katerena ho izy ireo ny vahoaka ary mizaka ny mafy hatrany rehefa misy ny fihetsiketsehana tahaka izao. Tato-baovao ary. Olana politika no misy eto Madagasikara ary tokony vahaolana politika no amahana azy. Io no nambaran'ny Adasilofo Michel, filoha lefitra voalohany vovonan'ny fiarahamonim-pirenena faritany Tomasina. Nilaza ihany koa ity mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena ity fa tokony hijery ny tombontsoa iraisana ny mpanao politika ary tsy tokony hanao takalonana intsony ny malagasy ary ny toe-karena. Andraikitry ny mpitondra ny miahy ny vahoaka ho aminy ary andraikitry ny vahoaka koa ny miaro ny mpitondra zay ny fidiny ka noho zany tsy tokony andeha olombitsy zany no ankorontana ny firenena ary za meny sy matoky fa maro amin'ireo mpisolombavambahoaka zay mitarika ny fihetsiketsehana eto amin'ny firenena mpahilalana reo mahafantatra tsara zay tokony ataony kanefa kosa tsy tokony ararotina amin'izay zany le vahoaka fa rehefa mba misy marimaritra iraisana dia milamina fa ngamba tsy mety kosa raha ohatra ataontsika hoe sady tsy afaka iresaka amin'ny FFKM, tsy afaka iresaka amin'ny SADC, tsy afaka iresaka amin'ny vondrona iraisam-pirenena, iresaka amin'izy ihany zany fa tokony mba misy fomba arahana amin'ny ara-politika, ara-diplomatika rehefa mitondra fanjakana dia tokony mba izany zany mba misy fanatona dia mifampidinika amin'izay mahasoa tanindrazana fa tsy ho fitiavan-tena na ohatra hoe filambany no tokony atao fa misy filoham-pirenena voafidy eto tokony ajaina izy amin'ny maha-filoham-pirenena azy fa tsy hanaovana tenin-dratsy amin'izao rehetrarehetra izao ary koa zay misy andrim-panjakana miorina ara-dalàna eto dia afaka mifampidinika. Miantso ny tokony ny fifandaminana eo amin'ny mpanao politika ny filoha lefitra voalohany ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena faritany Tomasina.